Miarabatoky akory ranandry, akory mbola tsara, akory lie. Mivaovao antsika androany azadina nefa manao j'aime sy miabonné ny chaîne-natsika misaotra tompo. Miarabatsika jiaby to akory ranandry mbola tsara, akory lie. Ny longonareo Joe Silvano miaraka makafaka aminareo ny lohatenim-baovaontsika androany. Ny satria hatramizay tokoa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina taorinan'ireny fanakianana mahavaivay natao azy ireny tatoato, indrindra taorinan'ny fifidianana izao ben'ny tanàna teto Madagasikara farany teo iny. Raha ny fisehoan-javatra tokoa mantsy amin'izao fotoana izao dia efa tena reraka ny vahoaka malagasy. Ny sarotra isanandro isanandro ny fiainana. Ny mpitondra no fidiana izy ireo mba hitondra nefa tsy manome vahaolana araky ny mampanantenan'izy ireo. Ireto olona no fidiany reto indray aza no mandrahona ny vahoaka tokony fahefana izay nametraka azy teo. Ka ny zandary sy ny miaramila no arangaranga raha vao mba mitaky fanazavana sy fandovana ny tsy mety ireto vahoaka ireto. Izareo mpanohitra no mba samy tiny sy mamaky batsilana ny tsy mety ataon'izy ireo. Noho izany dia maneho hevitra hety sy roa ireto farany mahalala ny vahoaka zava-misy ankehitriny eto amin'ny firenena. Raha mihaino sy manaraka azy ireny ny vahoaka, tsapany fa toa ry zareo ireo no mitondra ny fetahetany sy ny zavatra mangery firenena isanandro. Avonina anaraka ireto mpanohitra ireto ny ankamaroan'ny malagasy raha toka izy ny fihetsiketsehana sy ny fidinana an-dalambe. Tsapan'ireto mpitondra izany ka navoaka ny mpamono hafa rehetra manodidina azy ireo atoko mahazo tombotsoa amin'izao fitondrana izao zany, na ireo fikambanana manohana ny foloha. Toy izany koa ireo olom-bitso manodidina azy. Rehefa tazaninao amin'ny sary na video reto manodidina azy ireto dia tena mahavety sy matavy tokoa noho ny fihinanana ny aretim-pirenena. Navoaka zareo ireny ho iampy mba hiaro sy handoaka ny fitondrana. Ka nilaza fa anakorotana ireo mpanohitra ireo satria resy tamin'ny fifidianana ka manamanahady sy mitady hanonga-mpanjakana. Tsy bado anefa ny vahoaka malagasy ka tsy halala ny zavatra misy marina. Zareo raha teo no miaina mivantana ny faoriana, tsy hay hanavaka ny vary sy ny tsiparifary. Raha nampitsotraka izany ny tsy fahaiza miaro izao fitondrana izao nataon'ny filohan'ny loholona dia ny jeneraly Rajoelina tsara izany, satria vao maika nandeha sy nampitombo ny fankalana ny foloha sy ny zandary ary ny miaramila ny teny nataony. Ila kominy ny borda hozy ny frantsay mbola honany tokoa mantsy ny vahoaka mikasa sy izay kasa no fihetsiketsehana eto amin'ny firenena. Ampiasa hery ny fandrakana andavana izany. Eny alanana ity ny moa no nataon'ny zandary tany Tomasina raha nikasa no fihetsiketsehana ireo laratsiraka sy ny mpanaladia azy mba dia vaodidina zandary sy miaramila vao maraina ny trano fonenany ka tsy nahafahany nanatanteraka ilay hety na dia efa niandry azy aza ny mpanaladia azy marobe. Tsapany andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy nahomby ny vono afo nataony na ny raha nyreto nanodidina azy ary vao maika aza napongatra ny fankalana izao fitondrana izao dia nanova famindra izy changement de stratégie. Ka izy tena mihitsy no nanday an-tanana ny raharaha mba tsy hitarany afo be loatra. Nampibiny ny viditsoroka hita fanena vidim-barika eny an-tsena dia iny izy nidina teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivato iny nisaotra azy efatra amin'ny rahalahy na sarona ireo nikasa nondra na tsokisoko ny aretim-pirenena malagasy ka nanomezany vola mari-pakasahany ho azy efatra amin'ny rahalahy ireo. Tia ny aseho manomboka izao fa tsy han'ny mpanohitra ireny sehatra politika eto Madagasikara fa mbola eo izy. Ade teo aza i jeneraly Bolety namora mahiny ny mpanohitra koa moa dia tsy hay ny traty zika marina entiny ny vahoaka nefa efa leo tanteraka. Izay indray no azontsika mbara momba ny famakafakana politika na etsika androany. Veloma vetivety to.